Mila manova paikady ny mpitondra hoy ny RMDM manoloana ny ady amin'ny Covid-19. Fivondronan'ny syndicat-ny mpitsabo mankasitraka ny fahavononana hiary ny mpitsabo. Efa afaka ny trosa, tsy tokony hisy antony hafa tsy hidinan'ny vidin'ny solika hoy ny RDS. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS koa amin'ity matinaly ity alakamisy 17 ny volana Jolay taona 2024. Tonga soa amin'ny fotoana ny vaovao manano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Araka ny mazatra andesitsika manomboka ny vaovao aloha ny tatitry ny zava-misy mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Jessica Miray sy Andra Kotomalala no mitatitra an'izay. Ny ampiray indray nisan'ny maty ny Covid-19 teto Madagasikara tamin'ity androany ity, ka tafiakatra 70 ny isan'ny maty teto amintsika hatramin'ny androany. Ny ampy 720 kosa ireo tranga vavao Covid-19 ho an'ny androany hatrany. Ny 770 amin'ireo dia eto Analamanga avokoa, ny 720 any amin'ny faritra Vakinankaratra, 420 any Matsatra Ambony ao Fianaratsoa avokoa, ny 5 amin'ny faritra Boeny any Mahajanga, 3 any amin'ny faritra Diana, ny 2 ao Atsiranana, ny 1 any Nosbe, 2 amin'ny faritra Atsimo Andrefana, 2 any amin'ny faritra Atsinanana, ny 1 any Toamasina ary ny 1 ao Manoro, 1 any amin'ny faritra Analanjorofo any Vavatenina, 1 any Sofia, tsy voafaritra kosa ny toerana misy ny 420 ambiny. Efa tafiakatra 1,370 ny trangan'ny Covid-19 teto amintsika hatramin'ny androany, ka ny 1,370 ny mbola andalam-pitsabona. Ny ampy 700 kosa ny sitrana ho an'ny androany. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana dia nivoaka tamin'ny fahanginany indray ny fivondronam-be ny syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara, ka nisy ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany teny Anosavaratra teny. Nanatrika an'izay Yasinandriamalala mitatitra ny andindin'ny vaovao eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Taorin'ny savorovory ara-tsaina nateraky ny fanambarana izay nataon'ny mpitondra tenin'ny governemanta sy minisitry ny fahasalamana dia nivondrona ary nampiray feo androany ny vovonina syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana. Saika voasolo tena tao avokoa ireo mpitarika syndicat izay miatsehatra amin'ny fitsaboana amin'ny lafiny rehetra ka nampitovy ny fomba fijeriny. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe raha misy ny indrindra zany ataontsika hoe ministeran'ny fahasalamana manana finiavana hanao ny asany amin'le hoe fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy fanampiana an'ireo vahoaka reo amin'ny alalan'izany ataontsika hoe fikarakarana ny fanafody ireo fitaovana maro isan-karazany, fitsinjovana amin'ireo fitaovam-piarovan'ny mpitsabo dia tohananay amin'ny tohananay zany hevitra zany satria manampy be dia be mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ary itsika angamba atao hoe mbola ho lava izy ity fantatritsika zany. Tsy andro no isaina fa volana raha araka ny vinavina no mbola iarahantsika amin'ity corona ity. Ary tsy coronavirus irery akory any ny asa ministeran'ny fahasalamana fa misy valana retina foana amin'ny ankapobeny. Ary ireo fitaovam-piasana ataontsika hoe andavanandro ireo dia miasa ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny andavanandro daholo ireny fitaovana izay hanampianana ireny ka aminay tsy hitanay izay tokony olana hoe tsy ahafahan'ny zareo lehibe mifanampy amin'ny fahazahoanan'izany fitaovan'izany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa ho fikarohana vahaolana amin'ny olana misy eto amin'ny firenena amin'izao dia ametraka paikady vaovao ny eo anivon'ny RMDM. Nisy moa ny valandresaka nataony teo anoloany ny mpanao gazety androany teny Ampandrana. Germain Omenjanahary sy Tahiriniana Ranarynirina no mitatitra n'izay vaovao izay. Tsy misy ny fahaiza-mitarika, samy manana ny heviny ao amin'ny fitondrana amin'ny fomba hitantanana ny firenena. Tsy voantazona ao an-tapaintsony ankehitriny ny ady mangatsiaka ny samy tompona andraikitra. Raha tsy resaka momba ilay taratasy izay navoaka ny governemanta tamin'ny fangatana izay nataony ministry ny fahasalamana. Izany ve natao hoe mpitarika sy mitantana firenena? Firenena fahadimy amin'ny manitra indrindra i Madagasikara. Ny sosialy sy ny ekonomia samy krizy avokoa amin'izao fotoana izao. Amin'ny fahafolo ny volana Aogositra zao
dia miantso ny rehetra ny RMDM ifanometana ifampidiny ifanazava mba hitadiavana vahaolana ho an'ity fireneny ity mba hijerevana ina ny paikady makitra hoentina miady amin'ity vananaretina ity sy anarenana ny firenentsika amin'ny fahafolo ny volana olo daty manatantara ho an'ny firenena fa daty manatantara koa ho an'ny RMDM daty manatantara ho an'ny firenena satria misy etsim-panafahana nitadiavana vahaolana ho an'ny firenena tamin'izany fotoana zany daty manatantara koa ho an'ny RMDM satria izy tamin'izay fotoana zay no teraka ilay fanoerana na RMDM eto amin'ny tany sy ny firenena atsona ny FFKM reo natim-paharaza ray amaneny ara-drasa ny société civile ny tanora ny vehivavy ny mpanao politika ary ny tafiboaka malagasy na foloan'ilay malagasy hiara efa mpidika hitady vahaolana ho an'ity firenentsika fananeo ny heviny manoloana ny fomba fitantanana ny amiana ara-pahasalamana ankehitriny ihany koa androany ny teo anivony RMDM notsindrin'izy ireo tamin'izany ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra mbola Germaine menjana aratrany moa no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sariny tahiriny ana ranariny rino efa bolana katoko izao no ny atrehan'ny vahoaka malagasy dia ady amin'ny COVID-19 tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsy mikaretina tsy faritra dimy araka ny nambara ny fitondram-panjakana intsony amin'izao no ahitana io dranga io fa efa faritra maro eto Madagasikara mila manova-paikady ve ny mpitondra raha vao tsy misy atakandro farazay aingana ny gouvernemanta miditra ankehitriny ary atsangany faran'izay aingana koa zany gouvernemanta vaovao zany hoentina miatrika sy mamaolany firenentsika raha tena misy fitiavan-tanindrazana marina ao anatinao satria efa nitenenao raha vao io mihenaena nareo misalasala nareo zao lasa fahafambaraka lehibe ho an'ny firenentsika ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ko miala tsiny miala fondro fa tsy ho avelany RMDM irery ny vahoaka malagasy tsy ho avelana irery ny tanindrazana hitsoka anaty hady koa izay no hitenenanay sy ilazanay fa tompona andraikitra feno amin'ny tsy fahombiazana na ny fiparitana na ny fahafatesana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny andraikitra goavana napetraky ny lalam-panondrenana malagasy tamin'ny taona 14 ho an'ny mpanohitra ny mitsikera sy manitsy ny fitantanana tsy mety ataon'ny mpitondra niezaky zahay nanolokevitra hatratany amin'nyvoalohany ny fisiny izao valanaretina zao niezaky zahay nanao zay azo atao rehetra manoloana ty valanaretina ity fa tahaka ny teny tsy voahevitra no avaly anay tahaka ny teny tsy mendrika no avaly anay ankehitriny ialana tsiny ialana fondro fa miariary loatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka mampiteny ny mona ary mampahiratra ny jamba satria raha sampitondra fanjakana ianteherana sy nantenaina hamany zao olana mitranga amin'ny firenena zao ny zavatra ataony dia midiky zany fa tsy azo antenaina intsony ny mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao fa eo amin'izay lafin'ny politika izay hatrany dia manaraka akaiky ary tsy tompotrano mihono amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny diaspora ny RMDM diaspora naneo ny heviny makasika izay toetra raha misy eto amin'ny firenena izay ny filohan'ny RMDM diaspora Ramatoa Fanny Sohirnevo ho arahantsika ny momba izay tateriny Tsilavo Lionel sy Andra Kotomalala tsy nisorona ny filohan'ny RMDM diaspora Fanny Sohirnevo manoloana ny tsy fangararahan'ny fitatana fanjakana ny fiparitahany valanaretina COVID-19 eto Madagasikara lasa tao sorona ny fiainan'ny vahoaka fa tsy misy ny tena politika mazava entina hitsaboana ireo malagasy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus variana amin'ny atetrano ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ka tsy mahita itsony ireo malagasy maro izay marary sy mamony ainy ireo vahoaka trany nefa ny mahazotsiny amin'ny fanjakana araka ny fanazavany Fanny Sohirnevo tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook na dia ao anatin'izao fitondrana zao arany io ministre ny santé io ataontsika professionnel de santé anazy mahay ny asany no anoanantsika rehetra se io aloha zao ny ao dia io aloha no toanantsika satria ilaina tsaboana ny malagasy ilaina vatsina fitaovana ny dokotera malagasy sy ny
mpandrarany fahasalamana malagasy hitsabo ny vahoaka malagasy zao. Fantatritsika izay fomba nampiasany vola tokony atokana amin'ny fitsaboana ny malagasy sy atrenan'ny virus avy amin'ny partenaire ho an'ny fanjakana malagasy dia ho an'ny malagasy zany. Eo amin'ny sehatry ny sosialy dia ahitana filaram-be hatrany eny amin'ireo toby fitsaboana eto Antananarivo mandritra izao vanim-potoana ny ririnina izao. Manahoana nefa ny fidiram-bola ny isa-tokantrano mandritra izao fiboana izao, ampy andehanana dokotera sy vidianana fanafody ihany ve izany. Hoaratsika ny manodidina an'izay fanadihadiana izay nataony Ravo Razafy Mahenina sy Tahiriny Ana Ranarynirina. Tsy ny rehetra no afaka manao tahiry atao fiandry isam-bolana hitsinjovana raha sanatria misy marary tampoka ao an-trano. Ny nahazatra ny ankamaroan'ny olona rehefa misy marary na tokony hamonjy dokotera vao mitady vola, ateren'ny zava-misy ankehitriny rahateo any amin'ny sakafo aloha no tena andaniana ny vola miditra. Tsy manam-bola tahiry zany a. Rehefa misy marary vao mikarama aloha. Zao ara ny vola tsy misy, ny tsena tsy misy, ny confinement inona no atao tahiry eo e. Nohanina an'io no tadavina an'io samy daholo. Zay tsy manana tahiry fa rehefa misy marary dia zay vao mitady fanafody na mitrosa na ohatr'izany. Tsisy zay mpiasa an'izao na zao efa chômage dia tsisy. Ny confirmant tsy mety tapitra zao sahirana e. Ratsy tsisy ny tosika fameny tsisy. Zay zao tsy nahazo ilay tosika fameny, tsy nahazo ninina hatramin'izao tsisy. Tena tsisy fa tonga dia lany sakafo satria tsy ampy intsony ilay fivelomana amin'izao zany efa mihamafy tena mihamafy dia tsy maintsy varotra mifananana kely ao an-trano no amidy amin'izao fa tsy araky ny aina intsony ilay fitadiavana amin'izao. Nohanina androany tadiavina androany raha vao may hoe raha misy marary moa io zany hoe fitahian'Andriamanitra zany nangatahana amin'izay zavatra izay mba tsy isian'izay aretan'izay fa ty ara aretina efa mandreraka be ty moa izay ataon'ny tompona andraikitra ao ambony eo zany tena marina fa raha ohatranay majinika aloha zao zany izao tena mijaly e fitadiavana satria tsy ampy le lera fitadiavana ianao vao febe. Zay koa eto miantoka amin'ireo etandreo dia ateriny mety tsy maintsy hamezana volan'olona dia mbola tsy fantatra indray aloha fa dia rehefa tonga ny aretina dia eo zany ianao vao midemerita indray. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidim-panafody teny anivony ny toeram-pivarotana andro maromaro izao. Antso no ataony avy eo anivony RMTM n'andro rodoben'ny mpanolotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny tokony hijeren'ny fanjakana io lafinio hitsinjovana amin'ny madinika. Ampiana koa ny vidin'ny fanafody eny amin'ny farmasia izay irahantsika mahita fa midangana dia tena midangana tokoa ary tsy hanon'ny vola intsony izy zao dia azagaga raha mihabetsaka ny maty satria ny pika mbola tsy fantatra marina antsika ao anatin'ny tena atao hoe rinona fanafody hohanina nefa tsy misy. Na misy aza ny fizarana fanafody maimaimpona eny amin'ireo toeram-pitsaboana fototra tsy ny fanafody rehetra nefa izany fa ireo saika amin'ny vidy mirary eny amin'ny farmasia. Fa mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay ihany koa ny avy amin'ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Tsilavy Lionel sy Andra Kotomalala. Tsy tokony atao intsony manomboka izao ny fandraisana ireo mpiasan'ny jirama ny tokantrano mba hialana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus raha ny fanazavana ny entiny Rabetsara Lita Flou National ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ny RNTC eto Madagasikara. Araka ny fanazavany hatrany natao izao mba iarovana ny hain'ireo mpanjifa ny tokantrano fa indrindra koa ny hain'ireo mpiasan'ny jirama manao ny fanaraha-maso ny tokantrano any. Sariko manokana ny sainy tompon'andraikitra ao amin'ny jirama mba tsy handefa koa ny releveur any tokantrano. Isoroana koa na ny releveur no hitondra ny valanaretina na ny any tokantrano ny amindra ny aretina. Vaolana arosoko dia ny fanaovana ny consommation moyenne zay fandaniana tao anatin'ny 10 volana izay no alohan'ny mpanjifa mandrapatapiky ny valanaretina misy eto amintsika. Fa lafim-baovao hafa kosa toy ny raharaha any Compagnie Airways izay misedra olana amin'izao fotoana izao dia nisy ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity momba ny olana mahazo an'ity orinasa malagasy raiky ity. Asin'Andre Malala Tokira Marolahy. Ity ny teny mitana voaka masovin'ny Komoro eto Madagasikara. Mikasika an'ireo Komoriana tokony ody any an-tandrazana ny talatalasa teo. Tsy tanteraka nefa izafampodiana tandrazana izany noho ny antony nambara-masovo fa tsy feno ny atao taratasy ilaina ahafahan'ny kompania manao izany.
raha ity ny fanazavana avy amin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM. Ity indray dia niantona ny 24 febroary 2024 ny certificat de transport aérien na ny CTA an'ity compagnie Airways ity. Fanapahan-kevitra tao aorian'ny audit natao. Raha araka ny loroam-baovao azonay anefa dia ny avy amin'ny ACM no tsy nanome ny atota taratasy rehetra feno ahafahan'ny compagnie Airways manatanteraka ny sidina. Ity atota taratasy ity izay avaozina isaky ny 2 taona miaraka amin'ny fanaraha-maso ataon'ireo mpitsirika sy teknisianina momba izany. Nahazo ilay CTA hatrany anefa ity compagnie ity saingy ireo pitsopitsony fahazahoan-dalana hafa miaraka aminy no tsy nomen'ny ACM tamin'ny fotoana nanaovana ilay fanavoazana isaky ny 2 taona. Raha araka ny loroam-baovao hatrany dia vao nanomboka ny sokatra ity compagnie Airways ity no efa niara-fingapingana isan-karazany. Malagasy no mitantana sy tompon'ity compagnie ity ary manaraka ny fenitra takiana ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tsy laza afa-tsy ny nazahoan'ny fankatoavana avy amin'ny OAC izay rafitra iraisam-pirenena mikambana mpitsirika ny fiaramanidina sy ny compagnie ireny ny taona 2024. Notsipihiny loroam-baovao ity hatrany ihany koa fa tsy misy idiran'ny filoha teo aloha era-jonary mampiana ny fitantanana sy ny fananana ity compagnie mpitaterana anabakabaka ity. Toy ny olon-drehetra ny tenany satria nanofa fiaramanidina tao aminy fony mbola filohan'ny repoblika teto Madagasikara. Raha nambaran'ny loroam-baovao hatrany dia fingana sy fanapotehana ny orinasa malagasy izao tranga izao. Izaho napotehana hatrany ity orinasa malagasy ity satria 4.2 miliara ariary izao no fatiantoka azony hatramin'izay nisy ny fiboana izay ary tsy nisy nitosika avy amin'ny fanjakana. Eo amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany dia tsapa fa tsy araky ny fanjakana intsony ny toana ara-tsosialy sy ny toana ara-ekonomika eto amin'ny firenena. Mila paikady matotra ny fanjakana. Efa maro ireo sosikevitra natolotra tahaka ity entina ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS androany teny Analamahitsy ity. Miradora Benjamina Tokira Marolahy. 20 miliara ariary no nambaran'ny mpitondra fatrosan'ireo mpanjara solika amin'ny fanjakana nanomboka ny Jona 2024. Antony iray io tsy nahafahana nampidina ny vidin'ny solika teto Madagasikara na dia efa nidina be aza ny vidin'ny ray barila eran'izao tontolo izao vokatry ny Covid-19. Efa volana Jolay 2024 izao tsy tokony efa voalova eo troso io raha 5.900 ariary isaky ny litatra no nalain'ireo mpanjara solika nanomboka ny taona 2024. Inona ny mampiantona io tsy fidinan'ny solika io? Rehefa natao zany ny kajy nijerena ny vidin'ny solika manerana ny tsena iraisam-pirenena, nijerena ny fiovavan'ny vidin'ny vola ariary amin'ny dolara ny sandam-bola zany dia hita fa hoe tokony efa tafaverina ilay vola zay tokony alohan'ny fitondrana amin'ireo mpanafatra solika ireo. Ny mpanafatra solika moa dia nilaza fa hoe 180 miliary ariary nitrosany amin'izao fotoan'izao amin'ny fanjakana. Rehefa nataontsika ny kajikajy amin'ny volana maritra mandrapatonga amin'izao volana Jolay izao dia tokony efa any amin'ny 180 miliary ariary ihany zany no vola tombony azon'ireo mpanafatra solika eto Madagasikara ireo noho izany efa tokony efa tafaverina zany ary fotoana koa zao mba efa nomezan-tanany dia amin'izay fotoan'izay zany raha midina ny vidin'ny solika dia mazava ho azy miaraka misitraka an'izay daholo ny mponina rehetra manerana ny Madagasikara satria mba hiena ny vidim-piainana ary mba ho kely ny fiatraikan'ilay loza izay nateraky ny Covid-19. Mahavaha amin'ny ampahany ny olana sedrain'ireo amin'ny sehatra tsy miankina izay tsy afaka manantena tohana firy avy amin'ny fanjakana ny fampidinana ny vidin-tsolika. Mitondra fanamaivana be ihany koa amin'ny sehatra ny sosialy sy ny toe-karen'ny firenena izay isitrahan'ny malagasy tsy vaky volo. Ankoatra ny vidin-tsolika dia nandroso sosikevitra ihany koa ny RDS ny tokony andinihana ny resaka vidin-jiro. Tsy afaka hiandrina amin'ny hoe fampiarana an'ilay plan Marshall izay mbola amin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona ity ny fampiarana azy fa amin'izao fotoan'izao tsy afaka mivelona intsony ireo orinasa ireo dia nanososikevitra zay momba izay jerama zay hoe mba ny sandam-pandaniana ireo orinasa tsy miankina dia mandritra ny 3 volana zany hoe ny volana avrila, mai, juin ireo zany mba tsy ho aloha ary ny fitondranany amin'izay fotoan'izay no mifanaraka ny jerama ny fomba anatanterahana azy.
Mitohy hatrany ny fanomezana fanampiana avy any ivelany ho an'i Madagasikara ho fiatrehana ny Covid-19. Nanolotra fanampiana ihany koa ny masovo frantsay androany. Jessica Mirasy Andrakoto Malala no nanangona ny vaovao. Nanome fanampiana ho an'i Madagasikara androany Frantsa tamin'ny alalan'ny masovon'ny Frantsa miasa Simonety Madagasikara Christophe Bouchard tao amin'ny hôpitala Chiera. Respirateur Macaire miisa 410 no natolon'ny ministry ny fahasalamana Ahmad androany niaraka tamin'ny taleny a Chiera ny professora Olivera Coutoalsan. Ny respirateur Macaire dia namboarina manokana mihitsy hiadina amin'ny Covid-19 ka mpandraharaha avy any Nantes ao Frantsa no namorona azy tamin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny AID izay mitentina 4,4 euro. Efa nisy ny essai klinika natao ireo respirateur ireo tany Frantsa ary naomby ny vokatra ka izao iroso amin'ny essai klinika ihany koa ny eto amintsika. Vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa toa ny fanesy indray tato ato ny fihetsika miantsy ady sy fikasihan-tanana sivily sy ny maro hafa atao nampitandro filaminana. Nanao ny angom-baovao mahakasika izay Iravo Razafimahenina sy Tahiriniana Ranarynirina. Teto amin'ny tambazotra Facebook sisa no ny antsy sy nitady izay tokony ho fahamarinana ity raim-pianakaviana izay nananjanona ka voaolany zandary raha ny fitantarany eo amin'ny page Facebookny. Mba mangataka fizarana ho izy tamin'ny faran'ny fitarainany, tena misy veny tsy maty manota sa ny mahitahita dia mivoditra foana. Tsy menatra ity farany nanambara ny fanavakavahana sy ny fampiasana ny fahafantaran'olo amin'ny fitsarana ka tsy azon'ireo manao ratsy ny tokony sahaza azy. Tany Amboasary Avaratra Anjosorobe no niaran'ny fanolanana ny zanany 12 taona monja, ny 12 Jolay teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Navototro ny fitsarana satria misy olona izay niantso amin'ny mpitsara io amin'ny telefona izy eo ampanaovana enquête dia tsy tapaka niantso azy io olona io ka hoy izy miantso ny olona io hoe ianareo no olom-baventy ka tsy maintsy amboarina ka navotry ilay mpitsara ilay zandary ka mbola miriry izy amin'izao fotoana izao ka matahotra izay tompoko amin'ny INS ny fianakaviako. Izay no fitarainana raha tafiaramanana Jules. Raisy tompoko ny fitarainana satria raha izao no zava-misy dia marina tokoa ilay firerariana tany Amboasary fa hoe ny taontaona dia olona ambony amin'ny fitsarana teo aloha. Ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra isan'isany no antsoina ity raim-pianakaviana ity hijery ny olana mianjady aminy sy ny fianakaviana. Tsy naneo hevitra mahakasika ity raha ity moa ny teny hivon'ny Gendarmerie raha tokana antsoina ny tompon'andraikitra misahana ny serasera. Eo amin'izay vaovao ny fiarahamonina izay hatrany dia misedra olana ihany koa amin'izao ny mponina any amin'ny faritra no ny fiatrehana n'ity amin'ny anara-pahasalamana ity. Anisan'izany eo amin'ny faritra Menabe ao araka izao hitatera ny mpanao gazety ny MBS any Morondava azy izao. Manoloana ny fitarainan'ny mponina manerana ny faritra Menabe amin'izao fotoana izao mahakasika ny fepetra raisin'ny mpitondra fanjakana manoloana ity valanaretina Covid-19 ity. Dia tsy misy tsy mikaikaika na ny ambanivohitra na ny an-tanàn-dehibe. Sanganena ny vahoaka ary lasa latsaka antseha anehanehany aiza no raisina aiza ny enony tsy toteny maivana tsy ekena intsony tsy ekeny vahoaka intsony zany ny resaka sy ny fomba fiteny ny filoha amin'izao fotoana izao. Raha nanaiky ianao ny tenin'ny filoha Marc-Ravalomanana tamin'ny voalohany hoe ajanony idio ny sistany Madagasikara dia tsy tafiditra teto izany coronavirus zany. Ka mila mitaonanao ao président, mitaonanao ao hoe mandehananao mifinà amin'ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny vaovao eo ny sehatra iraisam-pirenena dia mbola ady lehibe iraisany izao tontolo izao ny ady amin'ny coronavirus. Miezaka ny firenena tsirairay mijery ny fanefitra ho an'ny ity areti-mandoza ity. Tahaka izany zava-misy any Chine any izay mifofotra mafy izy ireo mitady izany fanefitra izany. Rina Fanirisoa sy Andra Kotomalala no mitatitra n'izay vaovao izay. Nivoaka ny alatsinainy 20 ny volana Jolay 24 lasa teo tao amin'ny gazety anglisy Vaovao 7 nivokatry ny andrana klinika izay nataon'ireo manam-pahaizana sinoa. Ity lahatsoratra ity dia mitatitra mazava tsara ny dinganan'olona alovan'ireo manam-pahaizana sinoa ny amin'ny fitadiavana ny fanefitry ny Covid-19. Tsara, olona manodidina ny 8,500 no nanaiky hanaovana ny fanandramana tao Wuhan, izay tanàna iray ao Chine tena lasibatry ny valanaretina Covid-19 ny volana Janoary lasa teo.
azo lazaina ho miabo ny vokatry ny andrana satria nijory vavolombelona izy 5 mianadahy mianaka fa tsy nisy fiatraikany ratsy ilay vaksiny. Nanipika ireo manampahaizana sinoa tao anatin'ny lahatsoratra fa mbola mitohy hatrany ny andrana. Mila fantarina mantsy ny faharetany sy ny mety vokany eo amin'ny vatan'olombelona iray izay vao azo irosona ny filazana fa tena mahomby tokoa ilay vaksiny. Tsy ny any Chine ihany, fantatra fa miroso amin'ny fikarohana ny fanefitry ny valanaretina ihany koa ny ao amin'ny University of Oxford ao Angletera. Inany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadonoina fa misy ny horonan-tsary izay aranao eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Amin'ity androany ity dia ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Rock Forever no atolotra anao izay ahitana ny mpilalao sary mihetsika Tom Cruise ao anatiny izany. Mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako samandry mafo aby atsika jiaby tompo klasy tompo vavy.